aminareo hatrany a fahasoavan'i Jesosy Kristy. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Rehefa sabosy tahaka an'izao tonga ao dia tena misaotra anao izahay. Mahatsiaro ny fitantananao nandritra iny herinandro iny. Misaotra ny amin'ny asa aman-draharaha, ny adidy aman'andraikitra, ny fiaina tokantrano, ny fianaran'ny ankizy. Azonay natao reny noho ny famindram-po sy ny fitiavanao. Indrindra ny fombanao, ny fiarovanao ary ny famezanao anay an'izay ilaina. Misaotra Tompo, mamindrafo aminay raha misy nataonay ka tsy sitraka ao. Ary ankehitriny manoloana izao mofinaina izao dia fanahinao masina ny hiasa aty anatinay. Hanolo lalana anay Tompo, ny amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havako, misaotra ny Tompo isika fa afaka hiaraka hiangona rapitso. Iray amin'ny andiny soratra masina vakiana rapitso ao anatin'ny liturjia ny salamo 150, andin'ny 240 ka hatramin'ny 720. Izany ry havako dia ahitantsika fa miteny amintsika mandrakariva ny Tompo indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny karena izao. Izay nanaitra tamin'ity soratra masina ity dia ny ataon'ny maso sy ny ataon'ny vava. Ny ataon'ny maso dia hitantsika eo amin'ny ity salamo 150 ity ny andininy 720. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mahita mpangalatra ianao dia faly hikambana aminy ary miray anjara amin'ny mpijangajanga. Dia izay ny ataon'ny maso arak'izany. Mahita mpangalatra dia nefany lasa mikambana aminy indray. Dia izao indray ny ataon'ny vava ny andininy 120, 120 ary 120 amin'ity salamo 150 ity ihany. Ny vavanao alefanao hiteny ratsy ary ny lelanao mamorom-pitaka. Mipetraka amin'ny teny ratsy ny rahalahinao ianao sady manendrikendrika ny zanakalahan-dreninao. Izany no nataonao nefa nangina ihany aho ka dia nataonao fa mitovy aminao ihany aho. Ananatra anao aho ka handahatra izany eo imasonao. Amen. Arak'izany ry havana dia tsy mahataty mijery ny faharatsiantsika tsirairay avy ny Tompo ka mbola fitiavany ahy, mbola fitiavany anao, ny fitiavany antsika mpino miombona ao amin'ny fiangonana ry havana no mbola itenenany ary indrindra ao anatin'izany dia izao hoe meteza ary hanary ny Tompo. Alahady 8 Martsa rapitso. Arak'izany dia andro ahatsiarovana indray ny fiadian'ny vehivavy mba hitovy zo amin'ny lehilahy. Izany hoe mba hanana ny zony ny vehivavy izany. Koa ho antsika eto amin'ny efike fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan dia alahady ny sampana vehivavy rapitso. Noho izany dia izy ireo manontosonsa ny fampovavahana rehetra koa dia andeha ho tsarovatsika mambavaka. Tongava maro ary fa hifanotrona amin'izy ireo isika. Ankoatra ny fiarahana mivavaka nambara teo anatin'ny fampovavahana dia rehefa mirava dia manasa antsika koa ny vehivavy mba hanotrona azy ireo amin'ny lavatom-bokatra. Izany moa dia hoentin'izy ireo mandotosa hatrany ny adidy aman'andraikitra sahanin'ny vehivavy eo anivon'ny fiangonana sy ivelan'ny fiangonana. Araka ny mahazatra dia manomboka amin'ny 4 ora tolakandro ny fampovavahana eny amin'ny plateau. Ny katekomenina moa dia miditra amin'ny 3 dia samia ry havako tahin'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Dia mivavaka ary izay Tompo ho an'ireo izay manana anjara rehetra dia ny vehivavy araka ny anarany avy sy araka ny andraikany avy. Fanahinao masina nomana azy ireo mba ho totosa sy lavorary ny fotoana. Atanak'izany koa izay tsirairay avy izay andeha hiangona Tompo dia ampiomany koa amin'ny alalan'ilay fanahinao masina iray mba hiara hidera sy hankalaza ary amin'ny voninahitra anao izahay. Ary ao anatin'izany rehetra izany dia mpamirapiratao aminay Tompo ny tafanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.